Faly miarabantsika tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy vahinintsika voalohany eto amin'ny pejy ramatoa Mahareta na Meta. Izay moa ny aty Amerika zany afaka antsoina amin'ny prénom ny olona rehetrarehetra na dia tsy mahazatra antsika vehivavy malagasy fa voalohany antsika misaotra betsaka anazy na naiko ho vahiny voalohany eto amin'ny pejy. Soa avao manao rahan-drazana fa mety maro tsy ahazo azy le ataontsika teny gasy ofisialy avao zany ity fifampizarana ity ka. Ok. Tonga soa eto amin'ny pejy, angamba tomboka antsika amin'ny hoe iza moa i Meta sy ny Nofy Androy izay moa zany tena hifampizarantsika miaraka aminazy eto izay mijery manokana ny vehivavy, mitendry hanatsarana ny fiainan'ny vehivavy, omenanao avy hatrany fitenenana ramatoa. Ay, misaotra anao betsaka moa zany nanasanay eto amin'ny eto amin'ity pejinareo ity. Miala tsiny fa hiezaka ihany teny malagasy ofisialy na dia tsy de zatra mba azahoany rehetrarehetra azy. Ny anarako moa zany de Meta Pobert Corinne, na antsoina amin'ny fohy hoe Meta, avy any Ambovombe, mipetraka aty an'Amerika efa taona maromaro ihany zay de za zany mpanorona ny fikambanana Nofy Androy. Eny to. Azonao zaraina ve hoe inona le tena nanosika anao nanangana ny fikambanana io dia inona ny tianareo hatongavana zany amin'ilay Nofy Androy? Ay, ny tena nananganana azy moa zany de izy le hoe nofy zay. Nofy. Le nofy tsy hoe vao androany no nanaovana le izy, na vao hoe tonga taty andafy no nanaovana le izy, fa efa nofinofy hatramin'izay mihitsy zany io nofy io. No ny nahatonga azy zany de za terminal za tany a Tuiliara tamin'izay fotoana zay, nalefa tany a Tuiliara satria tsy ampy prof ny tao Ambovombe. Akabaka za tamin'izany 1993 1993 akabaka tamin'izany nefa efatra fotsiny matière ray aman-dreniko tamin'izany ny chef Cisco de ozy zany rabaina hoe mandehana makany a Tuiliara fa tsy ho afaka baka mihitsy ianao amin'ity matière efatra eto Ambovombe ity. De lasa amizay moa zany nandeha any a Tuiliara de tonga tany amizay nahazo bakaniazony na bakaniazo ozy zay za moa zany teny hoe nahazo bakaniazo inona moa zany le bakaniazo na hoe bakaniazony baka azony, zany hoe tsy nahazo baka avy any fa bevoka, zay no azoko avy any. De bevoka zany ny hitanao ihany moa ny lehilahy possible hoe lehilahy maneran-tany, mba tsy ilazako hoe ny lehilahy gasy, za tsy te hiteny an'izay fa ny lehilahy eran-tany, ny lehilahy tsy misaina eran-tany, engany mba ho hitan'ny mpampanjanako ty anina ty ny lehilahy tsy misaina eran-tany zany de vao bevoka ianao de ny réaction voalohany de hoe tsy zanako zay, tadiavo any zanaky ny ina moa ny rain-janakao fa tsy zanako zay. De miala andraikitsy izy tsy miparticiper izy na tsy miparticiper izy 0%. De rehefa za amizay zany teraka mafy tamiko le izy, mafy tamiko le nitondra voaka, mafy tamiko le za niteraka, mafy tamin'ny ray aman-dreniko le ry zareo nividy sakafo ho anahy hoaniko, tsy teneny aminahy fa fantatro fotsiny hoe mafy tamin'ny zareo satria inona ny antony, kere tamin'io andro io, kere tamin'io fotoana io, de 92 93 zany any Ambovombe tena kere mihitsy. De le ray aman-dreniko zany sahirana mitady le sakafo hoaninay rehetrarehetra na ny mpangirifiry anahy zay. De ozy hoe ndray andro any raha za mba tafita amin'ny fiainako, ndray andro any ahako hanampy ny vehivavy,
I don't wanna cry. I don't wanna cry. Fa ny nofinofiko zany tamin'izay fotoana zay de ozy aho hoe ndray andro any ahako a iverina hianatra aloha. Zay ny tanjoko voalohany. Iverina hianatra fa tsy hanaiky an'izao satria tsy hoe za no nitady lehilahy ty sy ary fa ny accident na ianao mitondra tômôbila amin'iny lalana iny a rehefa domin'ny tômôbila ianao de dominy de zay maty. Zay hoe accident le izy. De tsy ekeko zao ndray andro any iverina hianatra amin'ny lycée indray. Zaiko aloha ty zanako ty. De ndray andro any koa za anentana ny vehivavy to anahako mba tsy hiterateram-potsiny, tsy hiterateram-pôna. Ny saina aloha tsy ohatra na tsy ny saina mihitsy ny ahako. Fa mila misaina. Aleo aloha mianatra, vitao ny fianarana. Fa rehefa ianao am'izay manina moa, rehefa ianao vitanao ny fianarana, mananasa ianao indépendant ianao tsy miankin-do na amin'iza na amin'iza no rehefa ianao koa ny mananasa possible hanantona ihany koa reny lehilahy reny. De sady manampy le vadinao ianao tsy de hoe tambesatra ho an'ny vadinao manampy ny fianakavianao ampianarinao koa le zanakao rehefa avy eo mba ho tonga olom-pirenena vanina. Avelon-tena tsy tambesatra ho an'le firenena. Zay nofinofiko tamin'izany fotoana zany, mbola kely ahako, mbola ataontsika hoe 20 taona 30 taona tamin'izany. De inona tokoa rehefa afaka 5 taona ahako niverina nianatra tamin'ny amin'ny lycée, ny mpampianatra prof d'anglais tamin'izany fotoana zany mitovy taona amiko tao ampianarana. De soiny foana tamin'izay, ary zay koa ny antony nahatonga anahy hoe mba nianatra teny anglisy tsara. Isoiny foana tamin'izany misy ato aminareo zao mitovy ina moa mitovy taona amiko. De ohatran'izay de nianatra moa zany za de tonga teny Ankatso za tsy niraty zany mihitsy première session foana za teny Ankatso. De avy eo za 4e année de nahita asa de niasa amin'ny Piscor tany Amantasoa. De avy tany Amantasoa amin'izay za nahita vady de avy eo amin'izay za nifindra taty an'Amerika. De taty an'Amerika amin'izay za rehefa nanontanian'le vadiko hoe inona ny zavatra tokony ataontsika ho an'ny tanindrazanao. De ozy aho hoe misy nofinofiko efa ela be zay zao no tiako atao, zao no tiako atao. Tanterahana zany ozy izy. De zay nahatonga le hoe nofy i androy. Zany hoe ny tena marina hoe nofinofiko le izy zany tamin'izany fotoana zany fa nataoko hoe nofy i androy. Mba nofinofina i androy de ny mba atafita vehivavy be da be mianatra. Mbola resahantsika le momba an'le vehivavy rehefa avy eo fa aleo arisoy ny question manaraka. Soatranao ny zaran'izay tena mampietro ary hitako hoe mampahery vehivavy maro angambany raha zany tantara zany tonga tanteraka ilay nofy androy. Afaka miditra avy hatrany amin'ilay hoe nanahoana amin'izay rehefa avy eo ny nananganana an'ilay nofy androy tamin'ny vy na inona avy ny zavatra efa ataonareo amin'izao. Okay. Ny natsangana moa zany le nofy androy tamin'ny 2012. De rehefa tafatsangana io aty an'Amerika, basé aty Seattle. De avy eo amin'izay février 2012 izy no vitatsangana taty an'Amerika. Tsy mora nanangana azy manangana association, tsy association moa zany fa ONG izy io raha aty an'Amerika. De ny manangana azy tsy maintsy ny pays nandolo ino moa ny pays lawyer na hoe avocat. Ny pays avocat moa zany nanao an'izy etc. Vita tsangana ihany de rehefa legalize le izy taty de nidina tany Ambovombe amin'izay tamin'ny 2012 juillet mois d'août. De tany amin'izay koa nanangana association nofy androy. De ohatrany hoe mpivady zany le ONG nofy androy aty an'Amerika sy association nofy androy any Madagasikara. De rehefa teo amin'izay de no tadiavina de hoe mpianatry ny tambanivohitra satria za zao miresaka aminareo zao tambanivohitra
za zany mamboly zay, miava zahay, miaraka agn'omby zahay. Tsy hoe rehefa mitafy ianao ohatran'izao na efa ty an'Amerika de hoe efa tafita. Non 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 non, mandisa ny tsako zahay. Miava ny tanako zany tena raha hitanao ny tanako tanan'olona mpamboly. Ohatran'izany tambanivohitra zany zay. De toute façon ny dadako first generation hozy izy ny Amerikana zay, zany hoe ny raiko no nianatra voalohany tamin'ny laharan-draiko, tamin'iny zany. Ny zokon-dadako tsy nianatra, illettré, zokon-dadako be da be illettré, fa i dadako indray nianatra dadanay. Nanomboka teo amin'ny teo nianatra. Dadanay zany mandeha aloha vao maraina, fo maraina mandeha miaraka an'le omby, manao salaka kely reny. De mody ao trano, soloko am'izay koa ozy izy, le salaka soloko short kely, sy chemise, lasa ozy izy mandeha mianatra lavitra be, mandeha tongotra mianatra lavitra be. Zay no mahatonga anahy hoe tambanivohitra aloha, zay vao ny olona sahirana, fa zay tsy mandray olona zanak'olona fonctionnaire. De teo am'izay nanomboka tamin'ny 2012 17 ny mpianatra tao amin'ny Fiandroy, vehivavy daholo izy rehetrarehetra, ny antony moa ny lehilahy tsy bevoka. Le sipako tamin'izany fotoana zany, manao laviny izy, manao mariazy izy, manao lavy, fa za potika ary mandraky androany zao mbola potika ny moralako, mbola tsy mety ohatran'izay. De le vehivavy ihany lohampina, vehivavy zany 17 tamin'izay fotoan'izay, nitombo amintsika amin'ny teny zao 727 amby, 727. Zay ny mpianatry ny Fiandroy amintsika amin'ny teny zao. De ozy izy ny olona hoe wow, tena manao nareo zany, tena mahita an'izao nareo zany. Non, tsy mora nanao le izy. Anatin'ny efa taona nananganana ny Fiandroy, vola posinay no miala. Tam'izany ampahandro no asako. Tsy mba hoe mananasa tsara zany, ohatran'olona mananasa tsara. Mpahandro no asako, fa isam-bolana mandefa vola any Ambovombe, ino moa, anakaramana mpampianatra. Mamanay moa zany nitazona azy tamin'izay fotoana izay, mamanay tsy karamana zany fa izy ny manao asa atsitrapo, mamanay sy dadanay. Fa le volany karamam-pampianatra anaky 7 tamin'izany fotoana zany, zay no alefanay nandritry ny efa taona ohatran'izay. De avy eo am'izay moa zany tantara lavabe, fa nisy évolution le izy, de hoe mametraka amin'ny Facebook, mametraka sary amin'ny Facebook, de misy mahita de ty aloha ny $20, ty aloha ny ohatran'izao, mandeha koa manao mihira, za rery tam'izany fa rehefa avy eo nisy nanampy ihany koa ako, mihira ako any am-piangonana, de manao sakafo mahandro, za mahay mahandro raha teo, manao sakafo ako de amitiko le sakafo de mihira ako de manao donation n'olona, de en même temps za manana ny ina moa le manana ny anona koa présentation koa, de zay nitombo foana de am'izao nitanjona am'izay mba amin'ny 2026 de mba ho 800 ny mpianatra vehivavy amin'ny Fiandroy ankinina amin'ny Jesosy zay. Tena hoe marina le teninao farany teo, Jesosy no manampy, tsy vita olombelona manao zavatra ohatran'izay. Mahavelom-bolo, ary mino fa maro be ny liana ohatranahy mametraka fanontaniana any amin'ny page Facebook-ny netahany misy vaovao maro be momba an'ilay Fiandroy. Raha misy zavatra tiana ho fantatra bebe kokoa dia afaka mijery any, fa fanontaniana farany angamba mba tsy halava-teny bebe antsika eto amin'ny page. Inona ary ny hafatra sy fampahirezana atolotranao ho an'ny vehivavy malagasy izay mijery sy manaraka antsika amin'izao vidéo izao? Hafatra voalohany de hoe fa ny vehivavy rehetrarehetra manakao de manampy, mahaiza manampy ny mpiara-monina manodidina anao. Na kahie ray fotsiny nomenao an'le ankizy sahirana de fa ampy zay. Na stylo fotsiny, tonga zao ny fidiram-pianatra, misy sahirana manodidina anao, meo stylo anankiefatra, meo kahie ohatran'izany. Raha lehilahy koa ianao,
fa fiteniko foana le hoe labiera anankiray anefa mahazo kahie anankifiry zay afaka hoe tsy misotro labiera aloha anao amin'ity androany na tsy misotro labiera aloha anao amin'ity weekend ity fa au lieu de hisotro an'iny ianao mividiana kahie mividiana stylo ho an'ny mpianatra ohatran'izay de ny zavatra tiako anina satria mety am'tany le olona hoe inona moa zany ny atao nofy androy fa adiniko fa afaka teneniko ve hoe inona le atao de hovaliko ihany le afatra rehefa avy eo fa le zavatra atao nofy androy moa zany de araka le teneniko hoe mirecruter zay zanaka tambanivohitra mazoto mianatra sy mampanantena anay fa hifototra ao am-pianarana sy hijanona ao am-pianarana mandra-pahavita ny fianarana any amin'ny université misy T5-ny ao amin'ny nofy androy hatrany amin'ny 5e année any amin'ny université misy mpianatra docteur ao misy mpianatra infirmière ao misy mpianatra gestionnaire environnement RH malagasy ENS philosophie be da be ny mpianatra ao zany de ny ataony vehivavy daholo mialatsiny aminareo lehilahy fa vehivavy daholo de antoany nofy androy zany ny droit d'inscription raha mbola aty ambany moa izy de écolage blouse cahier stylo ohatran'izany de raha any amin'ny université droit d'inscription fourniture ny fianarany any amin'ny université crédit tsy indraindray de na rehefa tonga koa ny kere indraindray mandefa vary zay na sakafo ohatran'izay miala tsiny tamin'le fahatapahana kely ny lafiny ara-teknika mijanona teo amin'le hoe inona avy ny ataon'le nofy androy inona le fanampiana omeny an'le vehivavy recruter ao amin'le projet nofy androy tsika afaka tohizana ve de ny ankoatran'izay moa zany de manampy koa zay misy nia centre zay ao Ambovombe de ao amin'io nia centre io zany no anaovana cours gratuit ho an'ireo mpianatra nofy androy cours gratuit manomboka amin'ny 5e izy io de hatramin'ny terminal na 6e 4e seconde première 3e terminale de ao daholo de ny ataonay zany manana mpampianatra koa zay de le mpampianatra reo no manaramaso le ankizy inona ny hain'le ankizy inona ny tsy hainy de azavaina amin'le ankizy de ohatran'izay de ao amin'ny nia centre zany ao Ambovombe de manana ihany koa zay extension any Etsoha village atao hoe Etsoha zay de manana koa any Ambondro de manana any Tsiombe Fokapo ary Bezaha de zay zany no atao nofy androy ankoatran'izay ny ho an'ny zay efa any amin'ny université de raha ohatra hoe mandeha ry zareo manao voyage d'étude de mena vola kely ry zareo hoe argent de poche any amin'le voyage d'étude de zay anaovany azy any moa iny de rehefa manamboatra boky ohatra hoe manamboatra boky ry zareo ny sasany amin'le mpianatra 3e année mahavita licence de manamboatra boky sa alohan'le licence de manamboatra boky de efa manao manampy arabola koa nofy androy amin'izay de mitovy amin'izay koa no manamboatra boky ho an'ny ina moa ny maîtrise de manampy koa nofy androy ohatran'izay zany le izy de rehefa manao présentation koa ry zareo na rehefa manao ina moa le farany rehefa gradué inona moa le anaran'izy iny le mivoaka ozy izy tsika rehefa mivoaka amin'izay koa ry zareo de omena vola koa ry zareo hoe tsy tiako le miresaka hoe vola fa fanampiana koa ry zareo tosika zany hoe iny de atovy anampinao an'izay fivoahanao zay de zay de amin'izao zany misy mpiara-miasa 47 eo ao amin'ny nofy androy zany manomboka amin'ny gardien sy ny mpamafy-trano hatrany amin'ny RH sy ny country directeur sy ny ohatraohatran'izay
Wow. Tena mahavelom-bolo. Zaho manokana moa izany dia tena tsy mahasolo ny rehetrarehetra izany fa tena mankasitraka sy mitondra fisaorana amin'izany projet be fanampiana ny vehivavy malagasy izany. Iverenantsika amin'izay ary ilay hafatra tianao atolotra ho an'ny mpianatra ny fiandoha, ho an'ny malagasy rehetrarehetra, indrindra fa ny vehivavy izy amin'ny araka ny fiavidiantsika izany. Ny afatra amin'ny mpianatry ny fiandroy moa zany a dia araraoty. Araraoty satria na zay mpikatra efa manomboka ho reraka fa ny ry zareo zany rehefa hoe afaka foana isan-taona ohatrany hoe iny koa manosika anao hoe hitady vola na ohatran'izany hoe ampandehanana an'ilay projet dia rino fiandroy nianaranareo mahaiza manararoatra anareo ato foana zay ato foana zay ry zareo rehetrarehetra mitenanay foana zao dia ataonay hoe ty zaka ty tsy zaka ohatran'izany foana ny ato dia mila manararoatra zany zay mila mianatra tsara zany nareo amin'izay fotoana izay fa ato foana zay mandra-pahatapitry ny fianaranareo na efa tsisy arano fiandroy hiezaka foana anampy anareo. Ho an'ny mpianatra tovovavy rehetrarehetra zany dia hoe fianarana aloha eritrereto inona ny priorité amin'ny fiainanao moa ve lehilahy ny priorité amin'ny fiainanao sa fianarana. Amiko manokana ny fianarana no lakile noentiko nanalahidy namohana izao tontolo izao. Tsy tonga ty andafy zany raha tsy nianatra. Tsy tonga ty andafy zany raha tsy hoe nianatra dia lasa mpampianatra avy eo dia za lasa mpampianatra iny amin'izay no hitan'ny vazaha hoe mba mahafinaritra koa zany fampianarana zany dia ino no mitondrany anaty. Dia ozy aho hoe mbola le fianarana ihany zay mianara fa tsy ho matiantoka mihitsy ntsika rehetrarehetra raha mianatra. Io fianarana io tsy divorcé anao mihitsy io fianarana io fa anao io tsisy manala azy aminao anao io fahalalana io mandra-pialan'ny fofonainao eto ambony tany dia mianara mafy mianara tsara rehetrarehetra zay na no fiandroy na tsy no fiandroy fa araka le niteneniko tany aloha hoe enao iny fois bevoka ianao dia zay ny ataon'le lehilahy ohatsy zanako zao tadiavo any ny ray ny zanakao zanako nda mandeha any na hoe za tsy hanambady mialatsiny fa tsy afaka hanambady anao ahako ohatran'izany dia eo ianao eo rehefa ianao ane potraka eo ny verenanao normal amin'izay koa hiasana hianatra raharabe dia zay zany no evitentsika zay zavatra zay. Dia mbola miresaka vehivavy ihany raha vehivavy na efa manambady ianao na tsy mbola manambady aza miankin-doha amin'ny lehilahy zany re aza miankin-doha amin'ny lehilahy zany tsara ny manambady manan-karena tsara ny manambady hoe misy vola fa tsaratsara kokoa ny ianao manan-karena ianao vatanao manan-karena tsaratsara kokoa hoe ianao manam-bola isam-bolana mitaka-bola ianao volanao iny tsaratsara ohatrany hoe mahafinaritra ane zany andeha hitaka-bola na ohatranay ity moa zany hoe isaky ny 2 herinandro mahazo vola iny le vola miditra ao amin'ny bankinao ijery ohatrinona moa zany ny vola miditra tao ohatrany hoe fiera ianao hoe tsy miankin-doha ianao mahavelo-tena ianao indépendante ianao raha be da be ny vehivavy indépendante amin'ny toerana anankiray dia androso kokoa le pays fa ny atsika any Madagasikara ane ialako tsiny fa indraindray tena mampalahelo indraindray tena dia misy ny sasany tena mahay miresaka koa ty satria efa nilasa any an-dafy no miainako zany na mbola tsy lasa any an-dafy efa nieritreretiko mihitsy hoe za zany tsy ho velomin-dehilahy zany za ampiasaiko ny ato ampiasaiko ty zay ny anahako za tsy velomin-dehilahy zany ahako efa mentalitéko hatramin'izay zany ary mandraky tiny androany na mety hisy hoe tsy tia anahy
noho zay fa aleo ny marina ny teneniko. De mandray anareo tsara, tsy mandray anareo tsara. Fa zay ho any ana ny fanalahidy noentiko ny namohan'ny fiainana de hoe mianatra de mampiasa coco, mampiasa atido. De aza miankin-doha re a, vitanao io. Vitany hafa aveo tsika Malagasy zay tsy ho vitanao. Tsy voatery koa ianao hianatra. Fa azonao atao hoe mba mivaribaritsetsy e. Am'izao moa maresaka ny vente en ligne. Mba afaka manao vente en ligne ianao. Fa tsy de hoe io ianao de ohatrany aizany le vadiko tsy mampiditra vola trano, nga iny ny tadiavinao. Inona ny adivanao am'le vola tsy miditra trano ianao raha tsy mitady akory? That's not fair. Mitadiava koa ianao ohatran'izay. Tsy voatery hoe vente en ligne na ohatra hoe raisiko hoe tena farany mora, ohatra hoe Ambovombe. Afaka mivarotra raketa ianao. Maka raketa etsy ianao amin'ny sarety, raketa amin'ny sarety. Atokotokonao iny raketa amin'ny sarety iny, efa idirany 5,000 isan'andro nefa voly zany. Tsy aleo hoe idirany 5,000 isan'andro toy zay ivoany 5,000 isan'andro. Zay ny le tsy tsapany zareo any e. De raha tovovavy am'izay koa ianao de iny fa jejojejo manaraka an'iny lalan'iny hoe kodi rehefa mandeha ianao mbola tovovavy io ihany no misy fa rehefa hitany am'izay na fa iny fa manasasalakan-jaza sy tsisy mpanao tsitsitsy zany ianao. De eo ianao de inona am'izay zany no entinao hoe ivoatra amin'ny fiainana. Inona ny antenainao? Iza no antenainao amoha ny vavanao? Iza no antenainao ividy sakafo ho anao? Ianao no responsable voalohany. Na manahoana, ianao no responsable voalohany indrindra ny vatanao sy ny zanakao. Ka miangavy re tompoko ataovy zay mety. Malalaka afaka mandefa MP amiko nareo ho an'izay lina hoe afaka mizara foana hoe inona ny zavatra tokony atao ho an'izay lina fa zay zavona mizara foana. De faramparany tena faramparany moa zany de hoe ho antsika rehetrarehetra izay manan-katao, jereo Madagasikara, jereo ny mpiara-monina amitsika, jereo ny ray tanindrazana amitsika. Za tsy de tiako loatra le hoe ny fanjakana ane ohatran'izao sy ohatran'izao e. Ataovy zay azonao atao. Ataovy zay azonao atao. Aza mijery kozahy reny raha-tsy zanakay reny raha tsy ohatran'izao tsy fanjakana ane tsy mahatonga atsika mahantra io ohatran'izao. Ataovy ihany zay azonao atao fa tafavoaka ihany ianao amin'ny farany ary rehefa be da be neny olona manam-bola ao Madagasikara na ny ao Androy ao fotsiny. Be da be ny olona manam-bola ao Androy ao. Za mandeha ao Androy mandeha any amin'ny banky inona ana dolara kely neny an-tanako tsy haiko na firy dolara atakaloko amin'ny banky, vola angony. Ny volan'ny sasany amgony tena hitako maso zany aterina any amin'ny ao amin'ny banky. De manisany ny volangony iny banky io ianao miandry eo fotsiny adiny ray adiny roa ara sasany satria manisan'le vola iny ao amin'ny banky. Misy volany zany. De ozy hoe tsika rehetrarehetra io faty. Niza tsy maintsy ho faty. De mampaninona anao ary raha manampy ny olona. Raha zana nana vola be angony zany hey! Nandeha any ambanivohitra any mijery hoe ianao fa ty hianatra. Ianao mazoto hianatra, iny kahienao, iny écolagenao, iny ndana ianao mianatra. Amin'ny herintaona atoroy ana ny bulletin hoe afaka ianao fa tonga ndray koa anome volanao, anome kahie anao. Ohatran'izay. Zay natako raha zana nambola be amgony zany. Aza ty tena fa tsika rehetrarehetra io faty daholo tsika rehetrarehetra. Tsy hoetsintsika any ampasana mihitsy. Hozy izy le hirany bakoma zay hoe io vola benao io tsy hoetinao any mausolée. Hira tsy lany mamy. Tsy hoetsintsika any ampasana mihitsy le vola fa zarazarao fa arakaraka ianao mizara koa no anampina Andriamanitra ny fahasoavana miditra aminao. Za zany tsy manana ako fa hitako hoe salama tsara ako. De rehefa salama tsara ako afaka miasa tsara. Na adiny firy za zany mitsangana foana rehefa miasa. 40 ora mitsangana foana ako. Fa tsy reraka satria inona ny anton'izay? Andriamanitra miaraka amiko. Andriamanitra mijoro miaraka amiko eo.
ny anjelin'ny tompo mijoro miaraka amiko eo ohatrany hoe lasa toroteny zany ilay izy fa zava-marina zany teneniko zany a hoe fa ahoana ry za ty tsy reraka enao mitsangana 40 lera androany 40 lera rapitso 40 lera afaka pitso mandreraka anie zany raha dineny za ngamba reraka zany tsy reraka za satria zay ny anjelin'ny tompo no miaro anao satria nahoana mety hoe iferinesana angamba anao fa hoe manampy angamba tsy haiko fa de manasa antsika rehetrarehetra mba hanampy ny mpiara-monina amitsika izay angamba ny avy aty amiko aty mankasitraka indrindra koa ny filazana hoe mbola vonona ny zara mino zay fa tsy androany ihany ianao no vahinona eto fa mbola ho avy koa amin'ny manaraka izara hoe satria fanontaniana manokitokitoka ny maro izao any mino aho fa maro ny eritreritry hoe nianatra ny maro ny mahazo diplôma tsy hita akory izay anaovana an'ilay izy investissement very fotsiny sy ny tariny efa natsidika anao teo tsy voatery hoe nianatra fotsiny mino aho fa mbola afaka handray anao vahiny eto indray zahay izara hoe inona indray ara ny atao an'izay tsy afaka mibenefisie fanampiana tahaka ny avy amin'ny fiandroy ohatra mino zahay fa manana zavatra bebe zaraina amin'ny vehivavy malagasy ianao indrindra ilay amin'ny cursus izay nandalovanao tsy mora ampany kely fotsiny no zarainao teto fa mino zahay fa expérience azo anampiana ny vehivavy malagasy maro ireny dia mankasitraka indrindra ny zara Andriamanitra tokoa anie no hanafy hery hatrany miaro ary ampitombo koa izay efa nomeny anareo rehetrarehetra. Dia ho antsika izay mpanaraka misokatra ny commentaire afaka mametraka fanontaniana tsika afaka mangataka anazy izara izay zavatra mahaliana antsika koa dia invitentsika indray mandeha eto amin'ny pejy Madame Meta amin'ny fotoana izay mahamety azy. Asasiana madama fa meta fotsiny Eny misaotra ny meta zany tsika dia manantena mbola handray anao vahiny eto amin'ny pejy indray. Eny tompoko misaotra betsaka atsika dia mirary fahasoavana ho atsika rehetrarehetra ankino amin'Andriamanitra ny fiainanao fa tsy ho very ianao ary Andriamanitra tsy manampy tsy hoe mivavaka fotsiny ianao dia tompoko mivavaka Andriamanitra fa arao asa ilay izy fa izy anampy anao. Amen. Misaotra indrindra.